Ny totongana izay no azo ilazana ny vidin'ny kilao ny lavanila maitso amin'izao fotoana izao any Ambanja. Raha nandidina ny 7 alina sy 1 hetsy ka hatramin'ny 2 alina sy 2 hetsy ariary izany tamin'ny taon-dasa, 5 alina ariary no ividianan'ireo mpamongady ankehitriny. Raha tamin'ny sokafany tsena tany Samborano ambony alatsinainy 5 Mey lasa teo ka hatramin'ny alakamisy dia mbola nienjandroa ny tady satria nahatratra hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy ariary ny elanelan'ny tombam-bidy ataon'ireo tantsasy ireo mpividy lavanila. Raha miandry 2 hetsy ariary isaky ny kilao ny mpamokatra, milaza tsy vonona ny andoha mihoatra ny 4 alina ariary monja ny mpividy amin'ny ady varotra anseho. Raha araka ny tatra nataon'ny Honoré mpividy lavanila ny amin'ity faritra Samborano ity, dia efa misy ireo fokotany maneky varotra ny vokatra amin'ny vidiny 10 alina ariary io, na dia mbola misy aza ireo mangataka ny varotra 4 alina ariary ka hatramin'ny 7 alina ariary. Itovitovy amin'ny toe-java-misy any Ambanja ihany koa ny mety hitrangany amin'ny faritra Sava miandry tsena hisokatra raha toa ka lasa loha ny tany Samborano. Nanambara noho izany Zakira Hussein Mahmoud Ali, filohan'ny tranobe ny faritra Sava, fa ahitana taratra ny mety ho vidin'ny vokatra fanondrana amin'ny ankapobeny izao miseho any Ambanja izao. Mety hitovy amin'izao ny toe-java mety hiseho amin'ity foibe mpamokarana lavanila ity. Raha araka ny tetiandro navoaka ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona sy ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa-tanana dia ny 12 Jolay no hisokatra ny taom-piotazana any an-toerana. Ho an'ny Edizara, solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Vohemara dia fanararaotana no ataon'ireo mpamongady lavanila maitso. Ia, raha amin'izao fotoana izao ity misy ihany ny mpanararoatra satria raha ny vidin'ny vanila araka nambaran'ny fitondram-panjakana dia ohatrany hoe tsy dia misy fiovana ihany hatra tamin'ny taona lasa, kanefa ny mahagaga raha ohariny amin'ity taona ity ohatra ny ambanimbany ihany ny vidiny izay ividianany mpividy lavanila ny 1 kilo amin'ny manta. Raha mametraka any amin'ny 180 000 ariary ny mpamboly dia any amin'ny 25 000 ariary zao ny ataon'ireo mpandraharaha azy io ity. Manahy ny fahadisoam-panantenana sy fahavoazan'ny tantsaha amin'izay mety ho fahalatsaha ny vidim-bokatra lavanila maitso ny solombavam-bahoaka ny Vohemara. Zay dia midika fa miteraka fatiantoka be amin'ny mpamboly zay ny vidin'izay, ka dia tokony mba hojerena akaiky ny mba ampifagnatogno mba tsy ampoisy loatra ny karazana fahadisoam-panantenana eo amin'ny mpamboly lavanila. Raha nanontaniana nefa ny FJB Anatole mpamongady dia noho ny fatiantoka ny anjady tamin'ireo mpividy lavanila maitso no isan'ny mahatonga ny vidiana ny vidiny izao. Raha nojifaina 7 alina sy 1 hetsy ka hatramin'ny 2 alina sy 2 hetsy ariary izany tamin'ny taon-dasa dia tsy nahatratra ny antsasabidiny akory no nivarotana azy tamin'ireo mpanondrana. Ny volana Novambra 2024 ka hatramin'ny Febroary tamin'ity taona ity dia tafahitsika teo amin'ny 4 hetsy ka hatramin'ny 4 hetsy ariary ny lavanila voakarakara. Ny volana Martsa vao nahatratra 8 hetsy ka hatramin'ny 9 hetsy ariary. Amin'ny ankapobeny dia mila lavanila maitso 10 kilao vao ahazoana vokatra fanondrana 1 kilao.